Ity misy tantara tsy azo tantaraina nefa to tsy mety raha tsy tantaraina ihany. Tantaran'ilay dokotera avy any andafy, tantaran'ilay dokotera malagasy. Lazany leila valafo ny fitsabona avy any andafy, ray tsabona ny malagasy. Tsy maharaka n'izany e, ny akamaroan'ireo marary. Mahery ny fomban-drazana, mahery ny fomban-tany, mahery ny ombiasy, mahery ny pimasy, mahery ny piskidy, mahery ny mpanandro. Mbola misy azy ireo ny fiainantsika isan'andro. Mianatra ny fomban-tany ilay dokotera, mianatra ny fomban-tany ilay dokotera. Reo mpitana odigasy no mampianatra azy an'izany. Milazany mpampianatra fa tsy aretin'olona ihany no aretina tsaboina aoko ny aretiny tany. Mitombo isan'andro ireo aretina maro manerana ny nosy. Ao ny mosary, ao ny etaeta, ao ny tondra-drano aretindra tsy manimba ny tany. Raha marary ny manodidina dia marary koa ny olona. Tsy ampy laharana ny fanafody any amin'ny hôpitaly, tsy ampy laharana ny fanafody any amin'ny hôpitaly. Reo fivarotam-panafody manjary hôpitaly feno fanafody lafo vidy. Hita mibaribary fa mila fitsabona na ny olona marary na ny hôpitaly. Samy marary daholo na ny hôpitaly na ny marary. Iny nisy tantara tsy azo no tantaraina nefa tsy nety raha tsy no tantaraina ihany. Tantaran'ilay dokotera avy any andafy, tantaran'ilay dokotera malagasy. Izy dia dokotera mitsabo ny mosary, mitsabo ny hetaheta, mitsabo ny tondra-drano. Dokotera mivezivezy tsy mba mpiasa mpanjakana, dokotera mivezivezy tsy mba miasa amin'ny hôpitaly. Izy dia dokotera mitetitety faritany, efa fantatry ny olonany mitetitety faritany. Dokotera hafahafa, dokotera mahay raha. Nisy fivoriambe, tena fivoriambe tany anaty alatany, tany ambany ravinany. Tao ireo pimasy, tao ireo ombiasy, tao ireo piskity manerana ny nosy. Nanapa-kevitra ry zareo fa omena n'ilay dokotera ny fitsaboana ny tany. Mbola tsy salama mantsy ty tanindrazantsika ity.